voalohany dia miarahaba malagasy rehetra raha tantatonay ambe fotoretia ny fanampinay zany dia ny hoe anatsara ny zavatra vitanay hatramin'izay ary ezaka zay ambabo ny fomba malagasy amin'ny fahaiza-manao sy amin'ny tolotra izay omenay ary miezaka koa zay tsy tiana sarotra ny fifandraisanay amin'ny client fa horaisinay daholo na iza tonga aminay dia ilinay mba ho afapo daholo taona tamin'ny taona solarivo iny dia nisy point de vente vaovao sady concept vaovao noentiko zany natao mitokotoko tany amina fiainana iray dia tao cadre maminy namaranay azy teo maromaro hitanareo eny amin'ny arabe izy point de vente nasevanay zany fa amin'ny ty taona eny ambe folo solarivo ty dia isy maromaro koa avy ary hoezahanay ho tsara sy fanaraka tsara amin'ny mpanjifanay koa izy dia nanomboana azy amin'ny Saint Valentin ohatra dia isy point de vente karaha ngeza be sady moderna tamatavy ombolany amin'ny ronjato any ao anatiny dia anaraka moramora eo moramanga tuliara sy fianaratsoa